Efa nilaza mialoha moa ny ministry ny fitsarana Ramatoa Vanerisoa fa tsy handefitra amin'ireo rehetra izay nanao ratsy teto amin'ny tany sy ny firenena ary profon'izany dia efa maro ireo zay efa namoahana ny fisamborana ary eo ihany koa ireo zay ao anatin'ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka ny chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Vanerisoa ny amin'ny mahakasika ireo rehetra izay nanao ny tsy mety teto amin'ny tany sy ny firenena no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity koa andao ara no arantsika ny amin'ny mahakasika an'izay vokatry ny fanambarana izay nataony Vanerisoa izay. Tranon'ny ministra teo aloha Andriamatoa Naina Andriatsitohaina nanaovana fisavana ny trano fonenany. Nanaovana fisavana ny trano fonenany ity ministry ny fitondram-pahefana sy ny fanajariana ny tany teo aloha ity. Tsy teo an-toerana ny tenany nanisa izay fisavana izay ny raha kinapsa SMGD izay mahakasika azy fony izy mbola be ny tanàny ny Antananarivo no antony zao fisavana raha ny voalazany loharanom-baovao hatrany. Fantatra ihany koa fa antontan-taratasy maro sy fiara roa no nalaina tao an-tranony nandritra izay fisavana izay. Ny vadiny sy ny mpiasa iray no entina natao fanadihadiana teny amin'ny Bianco Ivato tao anatin'izay fisavana izay hatrany. Tsy nijanona teo amin'ny Andriamatoa Naina Andriatsitohaina ihany izay fanaovana fanadihadiana izay. Fantatra ihany koa fa nalainy mpanao fanadihadiana tao amin'ny toeram-piasany tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra i Ramatoa Harilala Ramanantsoa mba hanaovana an'izay fanadihadiana izay teny amin'ny Bianco raha ny loharanom-baovao hatrany no resahana mahakasika an'izany rehetra izany. Ankoatrany ity Ramatoa Harilala Ramanantsoa izay be ny tanàny ny Antananarivo ity dia fantatra fa natao andromaso eny amin'ny Bianco hatrany ny DG ny Knapsa teo aloha Mamy Rakotondraibe sy ny DG SMD Thierry Andriamanony. Resaka fitantanana tsy mazava no antony fanadihadiana azy ireo araky ny voalaza hatrany. Miakatra paky teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly teny 67 hektara ny be ny tanàny Antananarivo renivohitra Harilala Ramanantsoa. Fanadihadiana heverina ho misy fandraisana amin'ny resaka Knapsa CSMD mo izay antony ny akarany fitsarana teny amin'ny paky 67 hektara izay araky ny voalaza hatrany. Teo am-piandrasana ny be ny tanàny Antananarivo renivohitra Harilala Ramanantsoa ny paky tao anatin'izany rehetra izany ary tazana teny ihany koa ny mpanolontsaina Lalatina Ravololomanana sy ny filohan'ny sendika autonome Nirintsoa Clément Diona. Tamin'ny 3 ora latsaka teo eo no nogadina teny amin'ny paky mba hiatrika an'izay fanadihadiana izay ny be ny tanàny ny Antananarivo renivohitra sy ny vadiny Naina Andriatsitohaina ny tale jeneraly ny SMD sy ny tale jeneraly ny Knapsa teo aloha. Nisy olona hafa ihany koa tazana niaraka tamin'izy ireo mba hiatrika an'izay fanadihadiana teny amin'ny paky izay hatrany. Raha vola 1.20 miliara ariary Knapsa sy SMD mo no antony izany rehetra izany. Napetraka eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny fitsarana ny be ny tanàny ny Antananarivo renivohitra Harilala Ramanantsoa sy Claudia Andriatsitohaina ny tale jeneraly ny SMD ary olona misa 3 hafa taoriny ny akaran'izy ireo fampanoavana teny amin'ny paky tamin'ny andro ny alakamisy 13 novambra 2024. Izy ireo izay vororohy tamin'ny resaka findramam-bola 1.20 miliara ariary nataony SMGD tamin'ny Knapsa tamin'ny taona 2024 tamin'ireo 4.20 miakatra fampanoavana no afahana vonjomaika ny 7 tamin'izy ireo. Nahiditra ponja vonjomaika ny tale jeneraly ny Knapsa teo aloha Andriamatoa Mamy Rakotondraibe taorian'izay fanadihadiana izay natao tamin'izy ireo zay. Tsy vitany izay fidoboany tale jeneraly ny Knapsa teo aloha any amponja izay
fantatra ihany koa fa namoana fisamborana ihany koa Andriamatoa Naina Andriantsitohaina tao anatin'ity raha ity hatrany ary maro mo ny manaraka ankaiky ity tsedra raha anakinapsa ity amin'izao fotoana izao nefa ny tenany raha teo mo dia tsy ao antoerana amin'izao fotoana izao fa tsy fantatra izay toerana misy an'ity ben'ny tanàna no sady ministra teo aloha ity Irina Rakotomanga indray efa niakatra teny amin'ny Paky ihany koa tamin'ity herinandro ity izy sy ny vadiny noho ny raharaha Madagasikara Airlines izay antony no samborana azy ireo tany Toamasina tany tao anatin'izay resaka fanodikidinam-bola sy ny fanjavonany vola izay tsy fantatra hoe nandeha aiza mo izay vola tao amin'ny Madagasikara Airlines izay ary mafana dia mafana mo ny fanaovana fanadihadiana anireto olony fitondrana teo aloha ireto ny amin'ny mahakasika an'izay raharaha kolikoly sy ny resaka vola tsy mazava izay amin'izao ankehitriny izao midika izany fa tena sarotiny amin'ity raharaha tsy mazava sy ny fandaniam-bola izay tsy fantatra ity ny ministry ny fitsarana amin'izao ankehitriny izao tsy iza moa izay fa Ramatoa Faniro Soerinaivo izay efa nilaza mazava tsara fa tsy andefitra amin'ireo rehetra minia nanao ontsirambiny sy ireo rehetra izay zatraka boraraka nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny moa ny tenany ary notanterahany moa izany amin'izao ankehitriny izao profiny izany izao fisamborana sy ny famoahana an'izay fisamborana sy ny fanadihadiana ny amin'ny mahakasika an'ireo rehetra izay voatontonona sy voarorohy amin'ity raharam-pirenena sy ny fihinanana volam-bahoaka ity amin'izao ankehitriny izao ary raha izany vola 2.1 miliara ariary izany dia hita fa tena maro izany raha toa ka vola nalaina tao amin'ny KNAPS nefa tsy fantatra hoe nakaiza na nakaiza izany vola rehetra izany ary tsy niverina tao amin'ny KNAPS intsony moa ireo vola ireo rehefa avy nalaina tao anatin'izay KNAPS izay hatrany nefa tadidio fa volam-bahoaka izy ireny ary tokony hiverina amin'ny vahoaka izany vola izany fa tsy sanatria akory ny vahoaka madinika no maty tsy velona manangona an'izay vola izay any amin'ny KNAPS any nefa ireo sarangan'olombitsy indray no migalabona sy manararaotra an'izay fihinanam-bolam-bahoaka izay tao anatiny ireny fitondrana teo aloha ireny ka tokony tsy ho azo ekena izany rehetra izany ary tokony tena asarotiny raha teo mo izay rehetra izay ka dia andrasantsika eto no mety ho tohiny izay raharaha izay asa raha ho isy ihany ireo olona izay mbola higadra ao anatin'ity raharaha ity asa hijanona amin'ireo rehetra izay efa nanaovana fanadihadiana hatrany izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa